Tonga indray atsika amin'ity fampianarana amin'ity tapany arivo ity. Mino hoe efa lany masaka tsika tao fa nanao izay natao rehetrarehetra. Tonga indray tsika amin'izao arivo izao noho ny fampianarana. Nafana dia nafana ny lesona tamin'iny maraina iny mikasika ilay hoe ireo izay milaza ny tenana azy jiosy. Kano tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Ataony mety nisy ny tena izy lazainao fa sinagogan'ny Satana. Ahoana izany? Fianarana ho any ataontsika eto. Ka dia mianatra tsika io tsy miampanganizana izy tsika fa fianarana ilay izy dia anjaran'ny olona fotsiny mandray na tsy mandray ilay izy izany fa dia izay ilay teny atao anatin'ny soratra masina dia mianatra tsika. Dia manasa tsika ary araka hivavaka indray noho izao fampianarana riva zao araka hivavaka tsika ary. Jehovah-Andriamanitra raha io, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, mankalaza anao izay Tompo midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa mbola navelanao afaka indray hiara-hianatra amin'ity arivo ity ny teninao. Sokafo ny fomam-pananay Andriamanitra ao mantaranay ny sitraponao ka dia mitenena raha io fa vonin-keno izay vahoakanao. Aoka ny fanahinao hirotsaka aminay tsiraray avy. Izy amin'ny fahalalana sy fahendrenanay ary aoka ny fanahinao mpafantatra anay ny fahamarinanao Tompo ary mba hafantaranay ihany koa hoe nampitoetra amin'ny finoana ve say tsatsy ka aoka ny teninao no hanintsanay sy tantananay ho amin'ny marina rehetra. Da nisy tsy famendrena vitanay na fahotana vitanay tao anatin'izay fotoana ny sarana izay dia ifonanay aminao raha io izay fahotana na tsy fahamarina vitanay teo anatrehanao. Mihakeliko izay raha io ny amin'izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Na mety tamin'ny fiteny na tamin'ny fisainy na tamin'ny fitondratena. Afao zay amin'ny fahalemena sy ny ota izay malaky mahazo anay. Fa renao Jesosy manafaka anay amin'izany dia ho afaka izay. Mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay Jesosy ho afa-keloka. Ary aoka ny rahanao Jesosy handrakotra ny tokantranonay, handrakotra ny toerana izay misy anay, mba tsy hanasitana fahefana izay amin'izany na dia kely aza. Aoka ny rahanao handrakotra ny fitaovana izay ampiasainay, mba tsy hanasitana fahefana izany na dia kely aza, na ny fampianarana ihany koa izao fampianarana izao. Ko ankehitriny indray raha mbola hianatra indray ny teninao izay dia aoka raha ianao ny teny fa hangina izay. Dia aoka ny fanahinao raha no ampiteny ny vavan'ity mpanomponao, hatanteraka ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy sy nanondratana izany vavaka izany indray tao anatrehanao. Aleluia. Amen. Iroso ary tsika. Inona maranantsika ny lesona izany tamin'ny maraina mikasika ilay resaka hoe ireo izay milaza ny tenanao Jiosy ka tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Ka teo moa ny resahantsika hoe maninona moa ny resahany eto hoe milaza ny tenanao Jiosy ka tsy izy. Satria io zavatra hitantsika tamin'ny maraina dia milesaka mihitsy hoe ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany tamin'ny entre ny premier siècle hatramin'ny troisième siècle zany dia io ilay antsoina hoe ireo zany ny fiangonana voalohany tamin'io période io zany. Dia ny olona zany tamin'ny kristianina tamin'izany fotoana zany dia mbola nihevitena mihitsy hoe ao anatin'ilay lien Jiosy. Satria araka ilay resahantsika dia hoe tsy miova ange le fahamarinana fa le fahamarinana ny fahamarinana fototra. Io zany fahamarinana niraisina tamin'ny Abraham, nitohy tamin'ny Mosesy, tsy hoe tonga teo Mosesy dia niova le fahamarinana. Tonga teo amin'i Jesosy Kristy dia nitohy le fahamarinana fa tsy hoe niova le izy fa nitohy. Zavatra fahataterahan'le fahamarinana teo amin'i Jesosy Kristy. Tonga teo amin'ny apôstôly koa tsy hoe niova hafa ny tamin'i Jesosy dia hafa ny apôstôly fa mitohy. Mitohy le fahamarinana zany. Zay ny ahitantsika hoe jereo fa na ny mpianatra mbola mitsofoka makany amin'ny sinagoga foana. Na Jesosy mbola nitsofoka tany amin'ny sinagoga foana. Dia eto, ireo izay milaza ny tenanao Jiosy ka tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Ireo zany mihevitena hoe izy no manana le fahamarinana. Ka tsy nanaiky an'i Kristy mihitsy zareo, nandà an'i Kristy izy. Nandà ihany koa ny fampianarana nentin'ny apôstôly mikasika an'i Kristy. Dia hoe izay moa ilay zavatra niteneniny tato teo amin'ilay toko faharoa Apokalypsy zany toko faharoa dia teo amin'ilay andininy fahasivy dia hoy izy hoe fantatro ny fahorinao sy ny fahantrano nefa manan-karena ianao ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenan'i Jiosy ka tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Zany hoe tena miteny ratsy an'izy ireo mihitsy zany ireo milaza ny tenan'i Jiosy eo. Ary io moa fa niresahantsika hoe tao misy mivoaroka tany amin'ny sinagoga sy ny karazany. Fa mifanontaniana mipetraka dia ity reto milaza ny tenanao Jiosy ka tsy izy. Maninona zany no lazainy hoe misy fahasamihafana zany hoe misy zany atao hoe tena Jiosy ary misy milaza ny tenanao Jiosy.
Misy ihany koa zany amin'izao fotoana izao araka ny lesona efa nianarana izy hoe misy ihany koa ny milaza hoe tena no kristianina fa misy ny tena kristianina zany zavatra roa samihafa zany zay zavatra tsy mitovy zany ka inona moa zany natao hoe tena jiosy ary inona moa zany natao hoe tena kristianina dia iny resahantsika teo hoe ny atao hoe jiosy raha ny baiboly no nijerena zany dia hoe tsy ny hoe manana endrika ty ivelany ny atao hoe jiosy tsy izay no atao hoe jiosy hoe atsoina fotsiny hoe kristianina zange kristianina tsy izay no atao hoe kristianina na milaza ny teninao zange jiosy fa natao hoe jiosy dia maninona mapiatra zay tenen'ny lalàna ny atao hoe jiosy ny atao hoe kristianina dia mapiatra zay lazay ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra zay ny atao hoe kristianina fa raha miteny fotsiny hoe kristianina nefa tsy mapiatra zay voasoratra anao zay ilay antsoina hoe kristianina sadasada misy hira zay ny Madagasikara manao hoe vavaka miambamba ny sasany tsy mba tsarony akory ny andro alady zany ny atao na hoe ny andro asabata zany tsy tsarony fa lasa manao izy lasa manao ny ataony nefa izy milaza zany izy kristianina na ny andro izay ivavahana raha tsy tsarony akory zany hoe inona moa ny andro ivavahana zay hoe kristianina sadasada zany le izy ka ny atao hoe jiosy zany dia mapiatra zay voasoratra ao amin'ny lalàna ary io no tena nresahantsika teo amin'ny romanina toko faharoa dia eo amin'le andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo io no namaranantsika anazy zany dia zao ilay vaky ny teny manao hoe romanina toko faharoa andininy fito amby folo fa raha saingy atao hoe jiosy ianao raha milaza ny teninao jiosy zany ianao fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary matoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ao maizina mpananatra ny adala mpampianatra ny bodo satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalàna sy fahamarinana koa moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany va ianao izay manao hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany va ianao izay mametaveta ny sampy mba mandroba tempolo ihany ve ianao izay manao ny lalàna ho reharenao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna ianao zany mirehareny amin'ny lalàna ianao tsy natao hoe jiosy tsy inona dia zao manana ny lalàna ompony zany izy ny jiosy dia zao mampianatra ny olona ihany koa hitandrina ny lalàna sy voasoratra hoe inona ny zavatra tokony tandremana so atao raha mampianatra nefa izy kanefa izy indray tsy manaraka zay takian'ny lalàna dia iny dia atsoina hoe jiosy ve izy amin'izay fotoana zay ve atsoina hoe jiosy ve izy amin'izay fotoana zay fa araka ny voasoratra andininy fahaefatra amby roapolo dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra ny amin'ny jentilisa raha ianao zany milaza ny tenanao jiosy kanefa tsy mitandrina ny lalàna ianao dia manala baraka an'Andriamanitra eo anivon'ny jentilisa ianao satria ny jentilisa hiteny aminao manao hoe zao ve ny mba atao hoe jiosy dia Andriamanitra no fa baraka amin'izany dia ohatr'izay koa tsika kristianina zany milaza ny tenany hoe kristianina nefa tsy kristianina tsy manaraka izay voalaza ny soratra masina dia zany ve ny atao hoe kristianina araka ilay teniny hoe ianao kristianina misy vehivavy kristianina zany dia manao zipo izy dakaka iny misy dakaka zany misy tataka zany ilay zipo miakatra hatreny amin'ny fotope eny dia andeha hivavaka vitanao mihitsy mitondra an'iny makany am-piangonana any manao akanjo dia mampiseho fitanjahana amin'olona le décolleté zany midina zany le col eto ambony eto hatrany amin'ny ivony tratra aty le izy dia teo mitory teny paster le roa dia ianao amin'ny premier banc mihitsy mipetraka dia mba ahoana ny mason'ny paster dia kristianina ve ianao amin'izany mandeha eny an-dalana eny ianao manala baraka an'Andriamanitra ange ianao amin'izany zany ve ny atao hoe kristianina zany ve ny atao hoe jiosy ka eto zany le hoe ny jiosy dia zao hoe manana ny lalàna ao am-pony
Ary io le nytenenin' Jesosy manao hoe rehefa nanantona azy natana ela de ozy Jesosy hoe izany ny tena Israelita marina ozy izy zay tsy misy fitaka. Ny antsoina hoe Israelita zany na antsoina hoe jiosy zany satria jiosy ny Israelita de iny tsy misy fitaka zany ao anatiny. Raha ianao zany kristianina zany ianao de jereo kristianina mitondra ny anaran'ny Kristy ingy zany ianao kristianina de raiso hoe Jesosy hoe nisy fitaka tao aminy, Jesosy hoe naroroam-paratsiana tao anatiny. Tsy nisy an'izany tao amin'i Jesosy. Ary aminao misy ve zany zavatra zany? Misy ve zany? Nefa ianao milaza ny manonona ny tenanao kristianina. De eo moa le tenantsika hoe miverina l'izy, miverina foana, mamerina antsika zany amin'le tenin'Andriamanitra. De eo le zavatra andresantsika hoe miverina foana amin'le resaka hoe lalàna. Ny atao hoe jiosy zany de manana ny lalàna ao am-pony. Tamin'reto fiangonana voalohany reto de zao ny fitenenan ratsy ozy izy ataon'ireo milaza ny tenan'o jiosy kanjo tsy izy ozy izy satria ny kristianina voalohany tena mbola nieritreritra mihitsy hoe jiosy izy nanaraka ny ao anatin'le linian'ny fivavahana jiosy kanefa nanao noroasina tany amin'ny sinagoga ry zareo, no tsiratsiraina ry zareo, natao tsinitsinina satria no laviny Jesosy le famantarana zay ny laviny. Ka amin'le hoe jiosy de hoe mitandrina ny lalàna izy. Fanontaniana mipetraka satria ve tsika zany kristianina zao de tsy mitandrina ny lalàna intsony ve tsika zao? De ahoana izy Jesosy? Satria ny atao hoe jiosy de inona? Vita famorana ara-baky teny. Fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy indray ianao de ozy Jesosy Kristy ao amin'ny teniny manao hoe na ny famorana ozy izy na ny tsy famorana de zao tsisy valerany intsony zany. Fa ny zava-dehibe de zao rehefa nandray an'i Jesosy ianao zany hoe vita batisa ao amin'i Kristy ianao, voafora fo zany ianao, ny fonao ny forana zany. Zay ny zava-dehibe zany. De jereo atao amin'ny Korintianina fa zao ny zavatra teneniny ato fa mamerina antsika any amin'ny lalàna indray izy rehefa voafora zany tsika de mamerina antsika any amin'ny inona ilay izy mamerina any amin'ny lalàna. Atao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 7:20 jereo tsara. Korintianina voalohany toko 7 de ny andininy 7:20. De vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. De zao no zavatra niteneniny ato. Nisy olona zany ao amin'i Jesosy Kristy rehefa voantso izy, misy izy jiosy voantso tao amin'i Jesosy, misy izy jentilisa voantso tao amin'i Jesosy. Jiosy voantso tao zany hoe voafora ranofo izy. Fa nisy kosa nefany jentilisa tsy voafora voantso. De zao no teneniny ato mivakitsika manomboka eo amin'ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 20 no vakitsika toko 7. Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. De zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. De ozy izy kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjarany nomeny tompo azy sy araka ny antsoan'Andriamanitra azy avy. Hoe natsoina jiosy ve ny natsonanao, jentilisa ve ny natsonanao, zay ny tiany tenenina amin'ity fa tsy hoe zay ny atsony azy hoe mpangalatra de mety hoe mbola hangalatra ihany azy zany satria zay ny Jesosy zay le tiany tenenina. Na hoe mpanompo sampy de mbola afaka manompo sampy ihany, tsy zay le tiany tenenina fa le tiany tenenina eto hoe jiosy ve ny atsonanao, jentilisa ve ny atsonanao. Zay ny tiany tenenina eto de vakitsika izy. Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjarany nomeny tompo azy sy araka ny antson'Andriamanitra azy. Ary izany no didiko ao amin'ny fiangonana rehetra. Misy natsona voafora va? Zany hoe misy natsora efa jiosy ve nareo ny voantso? Aoka izy tsy hovana tsy ho voafora. Tsy hoe amboarina indray ny mahalela azy mba tsy ho voafora izy ohatra. Ary aoka averiko tsara le izy teo. Misy natsona voafora va? Aoka izy tsy hovana tsy ho voafora. Misy natsona tsy voafora va? Aoka izy tsy ho forana. Satria nahoana? Rehefa amin'i Jesosy Kristy ianao na voafora na tsy voafora, ara-nofo nresahana eto, de tsy misy valerany intsony zay. De ozy izy tsinitsinina ny famorana ary tsinitsinina averiko tsara, tsinitsinina ny famorana ary tsinitsinina ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Eto zany efa ao amin'i Jesosy Kristy ny resahana eto. Efa ao amin'i Jesosy ny resahana eto. Fa inona no izy izy? Tsy ny hoe famorana no izy. Na hoe amin'ny maha-kristianina anao zany tsy hoe ny famorana no zava-dehibe na hoe ny tsy famorana, fa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy anao de inona ny zavatra nyteneniny teo eo amin'le
1:20 tsinotsinona ny famorana ary tsinotsinona ny tsy famorana fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Ka raha ho amin'i Jesosy zany ianao, dia ny apôstôly Paoly mihitsy mbola miteny anao eto hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Dia mamerina antsika hoe izay nkely antsoina hoe jiosy, manana ny lalàna ao anatiny izy. Ary tadidio tsara fa raha mbola miteny tsika manao hoe foana ny lalàna, foana zany ny tenenan'ny Paoly tsy tokony hiteny an'io zany ny apôstôly Paoly manao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Ary tadidio tsara fa ny jiosy nomena ny lalàna ho tandremana. Fa ny nahadiso ny jiosy dia zao niezaka ny jiosy ho hamarinina tamin'ny asan'ny lalàna. Zay no nahadiso ny jiosy. Fa ny jentilisa kosa nanaiky ho hamarinina tamin'ny finoana fa tsy tamin'ny asan'ny lalàna. Nanaiky ny jentilisa ho hamarinina tamin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy tamin'ny asan'ny lalàna, dia nanao nisaina ho famarinana zany. Dia ny zavatra nisy dia ity, ny nahatongavan'i Jesosy Kristy dia zao, rehefa tonga Jesosy Kristy nanolotra ny tena no fanatitra velona, masina kasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra, hisolo vonantsika, ho fato atsika. Dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka rehefa nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia manao mahazo fahamarinana zany ianao. Dia io ilay efa niresantsika farany hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Rehefa mino an'i Jesosy ianao dia tsy maintsy miroso amin'ny batisa satria iny ny fandraisanao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia inona ny zavatra misy? Tanteraka ilay faminanian'i Jeremia mpaminany manambara manao hoe ho soratako ao am-pony ny lalàko ary ho ataoko ao an-tsainy. Ireo ao amin'ny Hébreu 9 izy no miteny an'izany. Ao amin'ny Hébreu 9 izy no miteny an'izany. Dia ahoana izy? Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vakitsika ny 5. Fa nanome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Dia 10. Fa izao no fanekeko ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro zany, o Jehova, dia ataoko an-tsainy ny lalàko sady ho soratako ao am-pony, ary izao ho andriamaniny ary izy oloko. Ary izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely ozy izy, le fanekena vaovao amin'ny Jesosy Kristy io. Zany hoe rehefa mandray an'i Jesosy Kristy zany ianao amin'le fanekena vaovao, dia inona ny zavatra misy? Rehefa afaka izany andro zany o Jehova dia ataoko an-tsainy ny lalàko sady ho soratako ao am-pony, ary izao ho andriamaniny ary izy oloko. Iza ny mametraka an'io lalàna io am-pontsika? Le mpananatra angeo e. Jesosy ny teny manao hoe rehefa lasa ozy izy dia aniraka ny mpananatra ho aminareo. Dia rehefa tonga aminareo ny mpananatra, izy no mpianatra anareo ny zavatra rehetra ozy izy. Izy ampatsiaro anareo ihany koa ny zavatra rehetra. Ny fanahy masina no mametraka an'io lalàn'Andriamanitra io am-pontsika sy eo an-tsaintsika. Tsika zany tsy miezaka manao hoe ahoana, ndreo dia tsy mety ty ataoko ity, ndreo dia tsy mety. Mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao, mianatra ny lalàna ianao, inona ny zavatra fisorony tenin'Andriamanitra, mianatra an'izay ianao. Fa rehefa tonga ny fotoana izay andehananao sendra ilay mpanahy ianao dia mibitsika eo aminao ilay fanahin'ny tompo manao tsy mety ange ty ataonao ty, aza manao an'izao anao fa tsy mety zao zavatra ataonao zao. Dia izay zany ianao mandeha araka n'inona zany ianao zay? Mandeha araka ny lalàna, fanahin'ny tompo mampatsiahy anao an'izay zavatra zay zany. Ka eo zany le arak'ilay tenenina foana hoe raha mbola miezaka zany ny olona mandrava nyity didy dia tsy maharava an'io satria nahoana? Tenin'Andriamanitra no miteny an'izy, ny apôstôly Paoly no miteny eto mbola mamerina manao hoe tsy ny famorana ny tsinotsinona na ny tsy famorana no tsinotsinona ihany koa, fa tsy mahasoana ny famorana na tsy ny famorana, fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra no tsara ozy izy. Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra no mahasoa ozy izy. Dia miverina zany, miverina foana tsika, miverina makany amin'ny diditsika, tsy izaho no mamerina
fa tenin'Andriamanitra mamerina ary ny teny zay resahako amintsika zany tsy miresaka any amin'ny testamenta taloha miresaka an'izany fa aty amin'ny epistily ange ny resahako an'izany raha mbola aty amin'ny Romanina tsika no aty amin'ny Korintianina voalohany tsika ny resaka an'ilay izy teo tany amin'ny Romanina tsika ny resaka ilay izy teo aty amin'ny Hébreu tsika ny resaka ilay izy teo dia miverina foana zany tsika makany amin'ny Apokalypsy manao hoe iza moa ny tena tsy tian'ny devoly dia ilay zanaka sisa dia izy io zanaka sisa io dia ilay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana any Jesosy zay nge ilay izy zay dia zay zany mikasika an'iny satria ndresaka tsika mikasika ilay hoe inona moa ny atao hoe tena jiosy dia mamerina ihany koa tsika manao inona koa zany ny tena atao hoe kristianina izany dia ny atao hoe tena jiosy dia ny atao hoe tena jiosy dia mitandrina ny lalàna ny atao hoe tena kristianina koa dia mampiatra zay voasoratra ny tenin'Andriamanitra zay zany ianao tena antsoina hoe jiosy zay zany tena antsoina hoe kristianina ianao fa reto zay mankahala ity fiangonana tato Smirna ity zany dia inona ny tena zavatra tsy zakan'izy reto zany le kristianina mijoro amin'ny fahamarinana zareo milaza ny tenanao jiosy kanjo tsy izy satria izy mandika ny lalàna ary ohatra ndraisitsika dia hoe iza ny ohatra lehibe tao anatin'izany dia ny apôstôly Paoly fandresahantsika lavy fa tsitra lalitsika toizantsika ny lesona izany inona ny lesona toizan'le izy ato ity fiangonana ity zany raha mijery sika atao amin'le toko faharoa zany amin'le fiangonana Smirna dia ny zavatra hitantsika eo zany dia zao hoe fiangonana tsy mba nahazo reprosy tamin'i Jesosy izy na nahazo fananarana hoe nahazo teny leva hoe zao ny zavatra tsy mety nataonao le fiangonana voalohany tena nahazo no fananarana io zany na le reprosy nahazo teny levilevy inona ny zavatra nyteneniny tao tamin'le fiangonana voalohany zao ohatra ny raisitsika tamin'iny le nyteneniny izy hoe kanefa andin'ny fahefatra kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ka tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lafo dia mibebaka manaova ny asa voalohany miala tamin'le fitiavanao voalohany le fiangonana voalohany amin'ity fiangonana faharoa ity tena anisan'ny fiangonana zany anisan'ny fiangonana zany hoe le seul raha ny tena izy ary angambany hoe tsy nahazo teny levilevy na teny fananarana tsisy zany tsisy ny kanina ity fiangonana ity tsisy ny kanina zany hoe tsisy reprosy natao taminy dia toizantsika le vaky teny eo amin'ny andin'ny fahafolo rera toko faharoa andin'ny fahafolo apokalypsy toko faharoa dia ny andin'ny fahafolo inona indray ny zavatra resahana manaraka eto dia zao ny zavatra resahana manaraka eto aza matahotra zay efa hiaretanao indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hanapahoriana afoloana aoka toky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sarym-poninahitry ny fiainana vakirenako vakiana tsara le izy aza matahotra zay hiaretanao indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hanapahoriana afoloana aoka toky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satrim-poninahitry ny fiainana marina fa tamin'ny ty periodiny tamin'ity fiangonana Smirna ity zany dia zao hoe resahana ny amin'le fahoriana resahana amin'ity fiangonana Smirna ity dia inona ny zavatra resahana eto dia zao hoe ny amafy araka le fandresantsika teo aloha zany hoe nisy le fanenjehana ny kristianina tamin'ny fiangonana kristianina ary tany Roma mafy be ny fanenjehana tamin'ny l'an 64 namonoana ny kristianina ny zavatra nisy nefa dia nisy foana zany nisy foana fa nemafy foana fa tamin'ity vanim-potoana zay resahana atao amin'ity fiangonana Smirna ity zany dia zao hoe ny nahazo ny fiangonana kristianina zany dia mafy indrindra tena tsy zakazakaina satria ny zavatra nisy dia zao nisy empereur vaovao tonga teo amin'ny fitondrana dia ny empereur Dioclétien zany ny anarany César vaovao zany io zany tonga teo amin'ny fitondrana zany empereur romain dia Dioclétien ny anarany ka tamin'ny periode ny natongavana izy io teo amin'ny fitondrana dia zao hoe ny
mpitantara zany raha ny mainy ara-tantara ny resahana dia hoe nilaza mihitsy zany zareo hoe fotoanan'ny martira ny fotoanany anjakany ity empereur romanina ity. Fotoanan'ny martira zany ity. Inona moa zavatra nisy tao anatin'izay? Zavatra nisy dia zao. Ny empereur romain dia nilaza mihitsy nanao hoe tsisy andriamanitra afa-tsy izao ihany. Zany hoe nanao ny tena no andriamanitra zany le empereur Dioclétien. Nanao ny tena no andriamanitra mihitsy izy. Ary hoe tokony hivavahana ny empereur zany. Tsy tokony manatra fivavahana amin'ny fivavahana hafa zany ny olona. Eo ambanin'ny fahefan'ny empereur fa tokony mivavaka amin'ny empereur. Ny kristianina nefa nandahany zay zavatra zay. Tsy manaiky an'izay izy. Ka zay fivavahana rehetra zany manohatra ny fivavahan'ny Dioclétien dia zao nenjehina. Dia ny kristianina zany tena natao aza lampy tamin'izay vanim-potoana zay. Ka tamin'izy nanjaka zany dia tamin'ny l'an 303 zany tamin'ny nanjakana dia namoaka didy izy. Ny didy navoakany dia zao hoe ny communauté chrétienne rehetra na ny fivavahana kristianina rehetra na ny fiangonana kristianina rehetra teo ambanin'ny fahefana. Zany hoe ity resahany ity zany dia zao tsy teo Smirna ihany ity. Fa marihana tsara satria zay nge ilay taratasin'ny fiangonana. Taratasin'ny fiangonana izay resantsika dia hoe aoka izay manatsofina iaino izay lazay mifanahy amin'ny fiangonana. Zay no teneniny amin'ny teny gasy. Fa amin'ny teny frantsay dia zao no teneniny azy hoe que celui qui a des oreilles écoute tous izy les lettres aux églises. Zany hoe adresena amin'ny ny fiangonana rehetra zany le taratasy fa tsy ho amin'ny fiangonana tokana ihany. Ary marina fa raha miresaka tsika fiangonana 7 dia maninona no hoe 7 no resahana. Dia satria ny isa 7 dia zao hoe isa amin'ny fahafenoana. Izay isa amin'ny fahafenoana zay hoe église universelle zany no resahana. Dia le message nalefa arak'ilay tenena dia zao hoe lazao amin'ny fiangonana 7 izy. Izay zavatra efa hitanao sy izay hitanao sy izay zavatra mbola ho avy. Dia zay mahatonga izy église universelle no resahana eto zany ary mahatratra antsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Ka le fanenjehana teto zany dia zao ny empereur romain nanjaka tamin'izany fotoana zany tamin'ny faritra maro nanjakana. Ary efa nanjaka ary naharitra ny fanjakan'ny empire romain dia amin'ny fotoana nanjakan'ny Dioclétien ity izy zany nanjaka tamin'ny fotoana io dia namoaka didy izy tamin'ny taona 300 taorianan'i Jesosy Kristy zany hoe ho fongorana daholo ny fiangonana kristianina sy ny fivavahana kristianina rehetra tsisy tsony zany. Raha misy fiangonana mitsangana dia ravana zany tsy misy tsony. Zany hoe ny ravana ny eglizy. Raha misy manuscrit zany hoe raha hoe baiboly kristianina zany le hoe soratry ny apôstôly reny na ny tamin'izany moa mbola tsy natsony hoe baiboly ohatr'izao ananantsika zao zany izy satria zao izy lasa voatota ho baiboly zany anankiray. Fa tamin'izany mbola manuscrit no zavatra nandraisana ny tenin'Andriamanitra zany le ao anaty rouleau reny ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany mbola anaty rouleau zany rouleau maromaro reny. Dia izay rouleau hita zany manuscrit misy momba ny soratra masina zany dia nidorana reny nalaina daholo reny. Dia be dia be ny kristianina izay nivonoana tamin'izany fotoana zany. Taony natao esclave. Natao esclave zany natao sestany ny sasany dia natao esclave. Very fananana. Ny sasany zany dia atao amin'ny afatotra amin'ny ho an'ireny mpitifitra zanatsipika reny zany amin'ny filesy dia mampiasa zanatsipika zany izy mitifitra. Dia ny kristianina zany ny anaovana entraînement. Fatorana amina cible, atao cible zany ny kristianina. Tarao ohatra le amin'ny cible reny hitantsika amin'ny télé reny dia misy boribory reny izy dia misy cible zany. Dia amin'iny mitifitra ny manao filesy zany, na mitifitra ny manao base. Dia le kristianina zany atao cible ianarana mitifitra. Dia iny tifirino zany ny hamonoana ny kristianina tamin'izany fotoana zany. Tao koa mbola nitohy ny lalaon'ny romanina tamin'le arène zany ohatrany tamin'ny andron'ny Néron. Le alefa amin'ny arène na gladiateur reny amin'le kianja malalaka be ohatran'ny stade reny zany dia alefa eo le kristianina zany dia avoaka ny liona. Manenjika ny kristianina mandrapaka ao nefa misy manana zazakely sy ny karazany. Tonga avany ny liona iny tonga dia mandrapaka n'iny le zazakely iny raha mihinana amin'ny vavany iny tonga dia tapaka hatramin'ny lohany. Ngavy vitan'ny liona ihany fa eo ihany koa ireo
gladiateur zany le mpiady zany zay manome fafinaretana ho an'ny vahoaka satria le kianja ty arenina ty zany filalaovana anomezana fafinaretana ho an'ny vahoaka. Io le antsoina hoe divertissement zany. De am'izao fotoana zao nge io na novaina forma le izy. Inona ny kianja filalaovana vahoaka, football, ao ny resaka sport misy stade rehetrarehetra reo zany. Fampifaliana ny vahoaka zany. Tam'izany fotoana zany ny gladiateur tena atleta mihitsy, olona bokona be, matanjaka be, mpiady. Kanefa ny gladiateur de inona fantatra-drano ataony eo zany, tena mifamono faty ny ataony eo. De ny kristianina ny alaina, alefa eo. De vonon'ny gladiateur enjehany eo, vonony eo. Asena mitana épée avy miady, ny kristianina tsy afaka miady, de vonona fotsiny ny kristianina. De asena mandany finoana ny kristianina de alain'le gladiateur iny ny tanan'le zazakely zany alainy ohatr'izao iny, alainy amin'ny tanany na amin'ny tongony alainy ohatr'izao. De le mamany ray aman-dreniny io de hoe mbola inon Jesosy any ianao. Miankofo eo amin'ny amperora de tsy vonoko ty zaza ty. De tsy mety miankoka le de alainy iny épée iny, sarahany eo amin'ny feny eo le zaza, alainy amin'ny tongony de sarahany. De mba ahoana ny ray aman-dreny amin'izany vanim-potoana zany. De ho maso ny ray aman-dreny zay zavatra zay. De ahoana ny fiainanao amin'izany zavatra zany. Zany zany zava-nisy tam'le empereur Dioclétien zany zay nanjaka tam'izany fotoana zany. De izy io nefa zany tapitra izy io zany, io fanenjena ny kristianina io tamin'ny taona 370. Tamin'ny taona 370. Zany hoe tamin'ny fotoana nataperan'izy io zany efa tsy nanjaka intsony Dioclétien. Fefa nisy empereur vaovao indray tonga teo amin'ny fitondrana, de ny empereur Constantin zany tonga teo amin'ny fitondrana tamin'izay vanim-potoana zay. Ka ity empereur Constantin ty de zao rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy, zany hoe tsy tonga de mbola nataony izy zany vao tonga izy, fa taona fohy tatorina natongavany teo fitondrana no namoahany didy. De rehefa namoaka didy ity empereur vaovao ty, de ny zavatra nataony de zao nofoanany ny famonoana ny kristianina. Hoe tsy enjehana intsony ny kristianina. De nasen'ny empereur namboarina ny fiangonana kristianina zay niravana, ary navela izy anana fivavahana malalaka, tsy ho enjehana intsony, en toute liberté zany, nahazo fahafahana tamin'izay fotoana zay zany. Ka eo moa zavatra resantsika io, raha misy zany te hanaraka an' Jesosy Kristy izy, te hanompo an' Kristy izy, de zao tadidio fa de zao tsy maintsy ho enjehina ianao. Tsy maintsy ianao tao zay anakivinanao hatramin'ny fahafatesana. Zay mahatonga le teny teto eo amin'le toko faharoa zany, de eo amin'le andinin'ny fahafolo tapany faharoa de zao ny teneny: aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana. Aoka toky hatramin'ny fahafatesana ianao izy. Zany hoe ty fatokianao am' Jesosy ty zany hatramin'ino? Hatramin'ny fahafatesana. Ary zay mihitsy ny iainan'ity fiangonana ty satria tena hatramin'ny fahafatesana le izy. Ary naninona moa zareo nanaiky namery ny ainy? De inge le tenin'i Jesosy. Zay amonjy ny ainy ozy izy no avery azy. Fa zay avery ny ainy no ny amiko ozy izy no ahazo azy. Ka ianao zany very fianakaviana ianao, very zavatra maro ianao, very na ny asanao, ny entreprise-nao, potehana tsisy, na ny fivelomanao tsisy. Zay natonga hoe le fiangonana zany de niaina tao anatiny iny, niaina tao anatin'ny fahantrana le fiangonana, iso zavatra nahazo anazy so. Fahoriana nge nahazo an'le fiangonana, tsy zakazakainy. De io zany io periode namonoana ny kristianina sy nanenjena ny kristianina io zany, io le atsony ato manao hoe eo amin'le andinin'ny fahafolo antsika, le atsony hoe verenako vakina le andinin'ny fahafolo. Aza matahotra zay fieretanao, indro ny devoly, efa nao ny sasany aminareo ohatranomaizina, mba ho voazaha toetra nareo, ara anam-pahoriana afilona. Anam-pahoriana afilona. Zany hoe io fahoriana azo anareo io zany de mandritra ny afilona no ianjadina io aminareo. Ka le fahoriana niatra tamin'io kristianina io zany, io le antsoina hoe fahoriana afilona. Manina le izy lazaina afilona? Voalohany aloha zany ny afilona de zao. Voalohany le afilona de zao hoe
efa nianarantsika izy io raha tsy diso tamintsika nianatra ny resaka hoe kody amin'le resaka hoe isa reny, hoe inona ny isa voalohany, isa fahatelo, isa fahafito, isa fahenina, isa faefatra. Fa ny isa folo zany de zao, ny isa folo de hoe l'idée de test ny dikan'le hoe isa folo, na hoe épreuve, na hoe test zany na hoe épreuve, zany ohatrany hoe fanadinana zany na hoe fizahan-toetra zany, zay koa ny azo ilazana anazy. Zany hoe mandalo ady zany ianao, misy ady atrehanao zany, na mandalo fizahan-toetra zany ianao. Fa ty fizahan-toetra mahamay le resahany eto zany. De ao amin'ny Daniel izy miteny io raha resika kely hoe inona no mahatonga le hoe ny isa folo de hoe test ny dikany na hoe épreuve ny dikany na hoe fizahan-toetra zany. Inona no mahatonga azy le hoe lazaina hoe test zany le isa folo de ao amin'ny Daniel raha resika fotsiny ohatra anankiray ao amin'ny Daniel. Raha isika amin'ny Daniel toko voalohany eo izy miresaka anazy. Daniel toko voalohany any amin'ny testamenta taloha. De vakitsika eo amin'ny andininy fahavalo. De zao ny teneny eo amin'ny andininy fahavalo. Ary Daniel ninito am-pony, tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara anina avy amin'ny aniny mpanjaka, na tamin'izay divay izay fisotrony. Ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy andoto ny tenany. Eto sinona Daniel zany de baby tany Babilôna izy. De nofidiana izy navela andeho amin'ny lapa-panjakana zany ho fanina olon-kendrin'ny Babilôna. Ka rehefa ho fanina olon-kendrin'ny Babilôna zany izy tsy manana soa fa didy no mivoaka ko zareo nge baby tsy inona de tsy maintsy nanaraka izy zany. De ho fanina olon-kendrin'ny Babilôna satria anisan'ny famia manakaja, zanaka famia manakaja tany Jerosalema zany izy. De rehefa nofanina tena izy de aroso eo aminy zany ny anom-pian'ny mpanjaka. Nefa ny anom-pian'ny mpanjaka misy sakafo zay tsy hohanin'ny jiosy. Mifangaro zany le izy. Enina ny divay raha mikasika amin'ny zavatra zava-betaveta hoan'ny Babilônianina eo zany. De nanoka teny Daniel nilaza tsy Daniel rery fa nanana namana anankitelo izy niaraka taminy teo zany. De nangataka tamin'le lehiben'ny mpiambina izy hoe raha mety de mba aleo zay mba tsy hinana amin'io anom-pian'ny mpanjaka io fa tsy mety aminay io fa mandoto anay io, tsy avelan'Andriamanitra mihinana an'io sakafo io zay. De rehefa nangataka an'izay izy de niteny le lehiben'ny mpiandro nanao hoe amin'ny andininy fahafolo. De zao no niteneniny. Ary le lehiben'ny tandapa tamin'ny Daniel, matahotra ny mpanjaka tompoko izay nampanokana ny hoaninareo sy ny hosotroanareo, fa nahoana raha mahita ny tarehonareo mahia noho ny anjatovo namanareo izy, moa tsy hamelokay amin'ny mpanjaka va ianareo ka ho tapahany ny lohako. De hono izy Daniel eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Masina ianao, izaho toetra filoana izay mpanomponao, ary aoko homena anikotrana hoaninay sy rano hosotroanay. Ahoana izy? Natahotra mafy zany lehibe ampambina hoe raha tsy homeko ny sakafo tenen'ny mpanjaka asiko homena anareo io ianareo, de zao indray no tapahan-doha eto. Fa masina ianao. Tsy hoe masina fa Daniel moa no niteny izy. Niteny tamin'le mpiambina nanao hoe masina ianao izy, izaho toetra filoana izay mpanomponao, ary aoka homena anikotrana hoaninay sy rano hosotroanay. Nangataka zany Davida hoe, tsy hoe Davida fa i Daniel nanao hoe zaho toetra ary zay mandritra ny afiloana. Inona moa le afiloana hoe 10 jours zany. Zaho toetra ary zay mandritra ny raha matahotra ianao ny hoe ndrao de ho aikely eo izay iseho mpanjaka de ho faty ianao. De zao zaho toetra filoana izay ao anatin'ny 10 andro zaho toetra izay. De anikotrana homenanay sy rano. De ho hitanao izy. Inona ny zavatra misy? Andininy fahatelo ambin'ny folo. De aoka izahany eo anatrehanao ny tarehanay sy ny tarehan'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny an'ny mpanjaka, ary araka izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany teny zany izy ka nizaha toetra azy afiloana. Raha vao miresaka zany ianao eto de hoe miresaka hoe isa folo de miresaka hoe fizahan-toetra. Karazana ohatrany hoe laza adina zany, na hoe misy ady atrehana zany.
dia zay le isa folo zany hoe fizahan-toetra zany le isa folo. Ohatra anankiray koa hitantsika tao anatin'ny baiboly miresaka amin'izany. Ohatra zao tsika mitery ny tantaran'ny Egypta zao, tamin'ny zanak'Israely nivoaka avy tao Egypta. Nanamafy ny fony i Farao tsy hamoaka ny zanak'Israely nivoaka avy tao Egypta. Fa nizahan'Andriamanitra toetra nandritra n'inona? Amin'ny alalan'ny loza folo izy. Resy izy ny farany nanaiky resy nanaiky izy, nanao beloha izy. Nihetry ihany izy teo anatrehan'Andriamanitra ny farany. Zany hoe fizahan-toetra zany le isa folo raha miresaka tsika zany isa folo anatin'ny baiboly dia fizahan-toetra zany io. Zay zany ny hevin'le izy voalohany anankiray aloha satria zay koa ny zavatra hitantsika tamin'le tantaran'ity fiangonana ity zany hoe nizahana toetra izy nandritra ny afoloana. Niaina tao anatin'ny fahoriana, tao anatin'ny fitenenan-dratsy, tao anatin'ny fahantrana. Zany ny ainan'ity fiangonana ity, niaina tao anatin'ny famonoana hatramin'ny fahafatesana hoe aoka ianao atoky hatramin'ny fahafatesana hozy izy dia omeko anao ny satroboninahitra ny fiainany. Zay zany le hevitra ny voalohany anankiray. Fa raha ohatra indray zany tsika mijery amin'ny lafiny anankiray satria misy an'le hoe fanisana ara-paminaniana tao anatin'ny soratra masina. Maneho hoe ny ray andro ara-baky teny dia manome herintaona ara-paminaniana. Raha manao le fanisana ara-paminaniana tao anatin'ny soratra masina zany tsika hoe ray andro ara-baky teny manome herintaona ara-paminaniana dia manome firy andro zany ty manome firy-taona zany na firy andro ity afoloana fahoriana ny ainan'ny vahoakan'Andriamanitra tato amin'ny fiangonana Smirna ity. Dia jerentsika kely amin'le resaka hoe fanisana ara-paminaniana, ahoana koa zany fanisana ara-paminaniana zany hoe ny ray andro ara-baky teny manome herintaona ara-paminaniana. Fa zany mihitsy ampiasaina tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely zany, fiainana ny ainan'ny zanak'Israely zany. Aty amin'ny nomery tsika no mijery nomery 4:12 no hitantsika an'izay. Rehefa naditra tsy eo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely nasen'Andriamanitra niditra tao amin'ny tany Kanana izy. Dia zao ny monomonina ny zanak'Israely tsy nety niditra tao hoe olona tsy ngetana nge zay eo anatrehan'ny mponinao hoe fa ny olonao nge géant ohatran'ny rapety daholo ny olonao hoe ny mandany zareo ngeza be ho fatitsika raha manafika an'ireo. Tsy natoky an'i Jehova izy ireo fa ny monomonina dia tezitra tamin'i Jehova. Dia inona ny tenen'Andriamanitra taminy? Nomery 4:12 dia ny andininy 4:13. Nomery 4:12 dia ny andininy 4:13. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny isan'ny andro 70 izay nisafonareo tany, ka ny andro iray ho soloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona, ka dia ho fantatrareo ny hafoizako anareo. Inona ny zavatra nisy teto? Alohan'ny idiran'ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana dia naniraka 12 lahy Andriamanitra hisafo-tany tany amin'ny tany Kanana. Niverina avany izy ireo afaka 70 andro. Dia io le 70 andro ny safony zareo tany io le tenen'Andriamanitra teto satria ny monomonina ny zanak'Israely rehefa niverina avany ny safo-tany ireo satria ny folo tamin'izy ireo zany, ny folo tamin'le 12 raha ireo nampimomonina ny zanak'Israely nanao hoe tsy resitsika raha mandeha any. Dia tezitra Andriamanitra, dia ozy Andriamanitra teto ny sazian'Andriamanitra izy. Dia zao ny sazy nataon'Andriamanitra hoe araka ny isan'ny andro 70 izay nisafonareo tany, ka dia ny andro iray hosoloana taona iray. Araka ny isan'ny andro 70 izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray. Raha ohatra zany ka 70 andro izy no nisafo-tany tany, ka ny andro iray amin'izay 70 izay soloana taona iray, dia lasa inona zany? Dia ozy izy, dia toizantsika. Ka andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona, ka dia ho fantatrareo ny hafoizako anareo. Satria izy nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Dia le 70 andro nisafona tany lasa inona? Lasa 70 taona.
sazo any zanak'Israely miodina any amin'ny tany efitra. Voasazy zany ny zanak'Israely iodina amin'ny tany efitra mandritra ny 700 taona. Satria Andriamanitra napiditra zany hoe ny Israely nge zany tsy tokony janona 700 taona tany amin'ny dezera. Fa tokony izy tonga teo amin'ny tany Kanana io dia efa tonga dia tafitsofoka teo amin'ny tany Kanana. Fa ny monomonina izy ireo faty dia noho izay fimonomomana izay dia tezitra Andriamanitra hoe ny andro ray dia hosoloana taona ray amin'isan'ny andro izay nisafonareo tany amin'ny tany Kanana. Ny anisan'ny andro nefa dia 700 andro. Dia lasa 700 taona. Andro ray manome taona ray. Zay ilay fanisana ara-paminaniana zay. Ampiasaina matetika izay atao anatin'ny soratra masina. Dia eto, ny zavatra resahana eto dia izao hoe fahoriana, afilona no resahana eto dia verenantsika vakina amin'ilay Apokalypsy. Zao ny tenenina eo. Apokalypsy 2:2 teo, verenantsika vakina ilay izy. Apokalypsy 2:2 dia vakitsika Apokalypsy 2:2 dia vakitsika le andininy 10 dia hozy izy aza matahotra zay fiaretanao indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary anam-pahoriana afilona. Mba ho voazahatoetra ianareo ary anam-pahoriana hozy izy afilona. Zany hoe ty afilona ty zany dia tena tanteraka rabaky teny zany io. Araka le fanisana ara-paminaniana teo hoe andro ray manome taona iray. Zany hoe ty 10 andro ty zany na ty afilona ty dia manome firy? Manome 10 taona zany izy ty. Manome 10 taona. Zany hoe amin'le fahoriana lehibe izay niandradin'ny kristianina zany io. Teo amin'ny fanenjena ara-pivavahana. Fantatsika efa nisy foana ny fanenjena hatramin'izay fa ny fanenjena tena nahamaivay indrindra dia tamin'ny didy izay navoakan'ny empereur Dioclétien. Tamin'ny oviana didy io navoakany tamin'ny l'an 303 ino navoakany tamin'ny taona 300. Oviana no tapitra io fanenjena io tamin'ny taona 313 no tapitra io fanenjena io tamin'ny lalàna navoakan'ny empereur Constantin. Zany hoe taona 300 ka tamin'ny taona ka hatramin'ny taona fa 317 10 taona garagidona tanteraka mihitsy zany le fotoana nampahorinan'ny kristianina tena hoe mafy tena mafy le afatra nomena tato amin'ny fiangonana Smirna izany. Dia tena natratra 10 taona zany le izy. Averiko tsara le izy teo. Namoaka le didy tena hoe anapotehana tanteraka ny kristianina zany na ny fiangonana na nini fanenjena maivay tsy takatry ny saina dia tamin'ny taona 300 tamin'ny alalan'ny empereur Dioclétien. Tapitra io fanenjena ny kristianina io sy ny fandringanana ny kristianina tamin'ny didy izay navoakan'ny empereur Constantin tamin'ny taona 313. Dia 300 ka tamin'ny 313 zany 10 taona angarangidona zany. Dia tanteraka eto mihitsy ilay izy hoe anam-pahoriana afilona ianareo. Dia tena nijaly izy nandritra an'izay periody izay tena mafy. Nisy ny fanenjena hatramin'izay ihany zany. Fa ohatrany hoe ary amin'ny tanànanina fa ny sasany mety tsy nisy voendrika fa ty tena izay rehetra teo ambanin'ny fahefan'ny empira romanina zany dia zao natao aza lampo daholo mihitsy. Famonoana tsy famonoana tsony. Mipotehana ny fiangonana, mipotehana ny manuscrit reny rouleau misy ny soratra momba ny tenin'Andriamanitra reny zany. Tamin'izany tsina mbola tsy voatota boky ohatr'izao izy zany fa atao anatina rouleau ny tenin'Andriamanitra zany. Dia nidorana daholo reny fijaliana sy fahantrahana sy fahoriana no niaina n'ity fiangonana ity zany nandritra n'izay 10 taona izay zany. Ka betsaka zany ny maty tamin'izay fotoana izay noho n'inona? Noho ny filazanan'i Jesosy sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Be ny maty martyra tamin'izay fotoana izay. Kanefa na dia eo aza ny fa hoe maty martyra efa voalaza ny tenin'Andriamanitra ry izy. Raha matoky hatramin'ny fahafatesana, aoka matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao izy ny satroboninahitry ny fiainana. Aoka atoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Dia ty fiangonana ity nefa tena nahoana? Hatramin'ny fahafatesana zany. Tena hoe nijaly hatramin'ny fahafatesana mihitsy. Hitantsika ilay fampahoriana teo ny zanako zao hoe vonoana eo ny lohanao ahoana. Ka ianao dia tsy mba manana fondrenina fondray.
fa de hoe noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria nahoana naniry le tsara lavitra izy fantany fa ty fahafatesana zay azo azy ity vetivety ihany ity fa le fiainana zay miandry azy de maharitra mandrakizay satria inona ny zavatra zay teneniny koa ny zavatra de teneniny de hoe de omeko anao ny satroboninahitry ny fiainanao izy izy de omeko anao izy izy niny omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana de eo nge le torohevitra meny Jesosy ny torohevitra meny Jesosy zany de zay hoe matoky hatramin'ny fahafatesana fa raha matoky hatramin'ny fahafatesana io de omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana ka na resy ary izy amin'ny hita maso amin'ny maha-olombelona hoe resy ange izy amin'ny mahita amin'ny maha-olombelona hoe resy maty ny gladiateur ny mpitehina ny fiangonana ny fahavalonao faly ary izy zay ka akorinao zay inona mavizao manarahan'izao Jesosy nareo zao ihany de hita hoe resy izy fa na de resy ary izy amin'ny fijerin'ny olona mpandresy izy eo anatrehan'Andriamanitra satria moa ny mpandresy no omena satroboninahitra de ina aoka ianao atoky hatramin'ny fahafatesana izy de omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana zany hoe natoky izy de nomena le satroboninahitra amin'izao tontolo zao izy resy feo anatrehan'Andriamanitra izy mpandresy de ny mpandresy no omena satroboninahitra efa nianarantsika teto zay zany hoe couronne de vainqueur no omena anazy zany satroboninahitry ny mpandresy no omena anazy maty izy novonoina ho faty izy kanefa inona ny zavatra tenenina teo omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana na de lazaina ary izy hoe maty fahoriana satria maty mivonoina ho faty be deabe ny maty fa na maty ary ianao de omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana zany hoe fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra anao ihany koa zany ao ambadika an'izay zavatra zay fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra anao ao ambadika an'izay zavatra zay ka io zany le zavatra teneniny eto zany de zao eo am'le torohevitra nomeny Jesosy eto zany de hoy izy eo am'toizany le izy eo ambany eo amin'ny 1:1 manao hoe izay manatsofina aoka izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay manatsofina aoka izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana de amin'ny teny français moa ny lazany anazy de zao hoe celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises zay manatsofina aoka izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana ceux qui ont des oreilles aux izy que celui qui a des oreilles écoute entende aux izy ce que l'esprit dit aux églises ny resahany eto au pluriel zany resahany eto fiangonana rehetra no resahany eto zany ho atsika ihany koa zany amin'izao fotoana zao de zao raha tsika ny enjehina no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy tadidio fa tsy tsika ny voalohany ary Jesosy inge efa nitenany zany sambatra ianareo raha enjehina noho ny amin'ny fahamarinana ary tadidio koa izy Jesosy fa tahaka izao no nanenjehina ny mpaminany rehetra tany alohanareo rehetra tany zany hoe tsy tsika zany ny voavoalohany fa ao anatin'le hoe miaraka amin'ny Kristy zany Jesosy zay le antsoina hoe mitondra ny azy fijalian'i Jesosy mitondra ny azy fijalian'i Kristy zany ianao de zao maninona tsy maintsy miatra an'izay fahoriana zay ny miatra an'izay fanenjehana zay de miverintsika iza ny tena halany devola de le zanak'Asisa iza io zanak'Asisa io le mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana any Jesosy de inona ihany koa mbola resahany eto zavatra resahany eto de zao hoe zay manatsofina aoka izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy satria ady le izy fizahn-toetra le izy izay maharesy de tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa izy izay maharesy de tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa ka ino ty hoe fahafatesana faharoa ty ny fahafatesana faharoa de zao hoe la mort définitive des méchants na hoe ny fahafatesana tanteraka ny mpanao ratsy zany na hoe ny anafongorana tanteraka ny mpanao meloka sy ny ratsy fanahy zany ny anafongorana tanteraka ny ratsy fanahy amin'ny ovinany misy anazy io ahoana indray mikasika an'izany fahafatesana faharoa zany fa zao hoe mbola lava le lesona fa ho resahantsika manaraka mikasika ny fahafatesana faharoa iny
fa tsy ataontsika androany fa tsy ampy ireny fotoana rehefa jerena le fotoana tsy ampy eo am-pelantanana fa efa mba mijery indray tsika zany amin'ny manaraka hoe ahoana indray mikasika an'izany fahafatesana faharoa zany hoe raha maharesy zany ianao dia tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana inona mikasika ny fahafatesana faharoa io fantatsika fa amin'io fotoana io zany nanao fingorana tanteraka ny ratsy fanahy ahoana ny mikasika an'izay tonga dia izay ny lesona ho resahantsika amin'ny manaraka izany ivavaka tsika risoran'Andriamanitra dia hotoizantsika amin'izay ny lesona amin'ny manaraka ivavaka tsika Jehovahandriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra tompo ny amin'ny ahafahanay nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ny teny ity misaotra ny amin'ny tolotsaina feno izay nomenao tamin'ny alàna fanainao masina ary misaotra ihany koa ny amin'izay vitanay tamin'ny teny ity tsy tamin'ny herina ny tanjaka raha io fa tamin'ny alàna fanainao masina ireny dia raina mandrakizay ny inaranao raha io ankalazay ny inaranao asandatra hiavy ny inaranao raha hatramin'izao ko mandrakizay dia amin'ny inaran'i Jesosy Kristy tompo nanandratanay sy nanonanay izao vavaka izao reto anatrehanao aleloia amen eny ary tapitra indray ny fotoanantsika dia manasantsika azoto indray mbola eo amin'ny manaraka hiresaka indray tsika mikasika izay hoe fahafatesana faharoa izay dia rehefa vita izay dia hijeritsika ny amin'ny paralelisme hoe izy indray no fiangonana izy indray no tombo-kase mifanandrify zany amin'ity fiangonana ity dia ho hitantsika indray zany mikasika izay hoe tombo-kase mifanandrify amin'ity fiangonana ity zany na hoe soavaly inona no mifanandrify indray amin'ity fiangonana ity dia izay no resahantsika amin'ny herinindray zany baibai daholo ary